avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmo Andes mety ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmo Andes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Mahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tokony jerena ny fomba nafahana azy amin'izany hoy ny afatr'ireo ray aman-dreny ampanavy amin'ny fiangonana FJKM sy ny ECAR amin'ny ity taona vaovao ity. Mila fiovana hizorana makany amin'ny tsaratsara kokoa ka tokony hijoro amin'ny fahamarinana ny tsirairay. Famonoana ny mpiasa malagasy ny tsy fisian'ny fampiakarana karama nandritry ny taona maro hoy ny komity ombona ny mpiasa malagasy izay nilaza fa diso fanantenana manoloana ny lahateny nataony Andry Rajoelina ny 13 Desambra tsy andrely anomboka ny fitakiana ny sindika sy ny mpiasa ary trotra hidina andalambe raha tsy misy fepetra raisy ny fanjakana. Vokisan'ny Andry Rajoelina fampanantenana pokaty ny vahoaka malagasy hoy ny mpanao politika sy ny sindika tamin'ity androany ity. Andry Rajoelina izay nilaza fa niakatra ny tahany arikariana faobe ary kasaina tratratra amin'ny 500 izany amin'ny taona 2024 ity saingy tsy izay no zava-misy iaina ny mponina amin'ny andavanandro. Nahitana fitombonana isan'ireo mariary nampidirina hopitaly teny anivon'ny hopitaly Mpanjakana Ashera nadritry ny andro ny farany taona sy ny voalohan'ny volana janoary lasa teo araka ny tatra nataony tompona andraikitra ao an-toerana androany. Olona misa efatra no namony ainy raha toka tafakatra 700 ireo noraisina an-tanana nandritra izay roa andro izay. Anivelany, olona misy 5 no namony ainy ary mahery ny 30 hafa no naratra tany Nouvelle-Orléans vokatry ny herisetra nataona lehilahy iray teratany Amerikanina miaramila teo aloha ny alin'ny talata ifoa alarobia teo. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Tokatranao amin'ny tsy alakamisy faharoan'ny volana janoary taona 2024 ity miaraba anao sy mirary firarentso ihany konko amin'izao taona vaovao izao hanomboantsika ny fampalambavao avy hatrany dia mahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tokony jerena ny fomba anafahana azy amin'izany hoy ny afatr'ireo ray aman-dreny ampanavy amin'ny fiangonana FJKM sy ny ECAR tamin'ity taona vaovao ity. Mila fiovana hizorana makany amin'ny tsaratsara kokoa ka tokony hijoro amin'ny fahamarinana ny tsirairay. Onona saina. Tokony hiala amin'ny ratsy fanao ary makany amin'ny fahatsarana amin'ity taona vaovao ity hoy ny afatra ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny mpitandrina Reverend Dr Andriamaso Irako Amy. Aza manao taom-baovao n'ilay kely ny taona fotsiny vaovao fa izy nijanona ho tonta kely. Aza manao taom-baovao ny adala manao n'Andriamanitra ho tsy misy ka handeha hitsambiky mikipy. Aza manao taom-baovao ny mpanao isan-keritaona, taom-baovao no miditra am-piangonana mandava-taona tsy miangona intsony. Aza manao taom-baovao ny marary saina, mihevitra ny hoe tsy ho faty ka tsy mihevitra ny mandrakizay. Fa manaova taom-baovao ny mpianatra Kristy. Ny taona vaovao, izy efa olom-baovao rahateo. Ny fitiavana no hery manetsika, ny fahamarinana no ataon'ny filamatra, ny fanenjehana tsy mampiemitra azy, ny voninahitr'Andriamanitra no loloaviny an-tampony loha. Nanentana ny mpino amonto filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara ihany koa ny filohan'ny FJKM atao anatin'izay afatra ho an'ny taona vaovao izay. Ny filazantsara izay manova ny tantara raha nambarany. Ireo ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena izay samy miantso ny kristianina hiavao, hibebaka araka ny nambaran'ny kardinaly Désiré Tsaraazana nandritra ny afatra ho an'ity taona 2024 ity. Tsy rary ny rehavana, tsy rary ny fahoriana, ny fahatrantsika malagasy. Tsy rary ny ity mangaitaeta ambony lakana ity. Mampalahelo ny mahita ny olo tia handrositra ny Madagasikara raha mahita hevitra samy tompona andraikitra isika menakavy
amin'ny fiainany hafa aoka tsy fanilika ndraikitra na ny madinika na ny maventy ho antsika kristianina tsy mety ny milamin-tsaina amin'ny fanaovany ratsy mila mibebaka isika mianakavy raha tsy mibebaka isika tsy androso mihitsy ity nosontsika ity tsy rariny ny fanitrana sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy ary tsy fotoanany faniliana ndraikitra izao raha ny nambarany atrany fiarahamonina tsy mazaka fahamarinana no mihamahazovahana eto amin'ny firenena hoy ny mpitandriny eo anivony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka mahatonga ny fanenjehana ireo ray aman-dreny ampanahy tatoato potika ihany koa ny sehatry ny fanabeazana sy ny kolontsaina ka tsy manome asina ireo ray aman-dreny ireo zanaka taorian'ny fanenjena ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny JTCP izay nilaza fa tsy manana planina mipetraka mahenika ny sehatra rehetra entina narenana ireo olana iainan'ny malagasy ny mpitondra ny filohan'ny FJKM indray tatoato no niara ny fanenjehana ataon'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana indrindra mitambazotra tserasera Facebook ny amafy izany taorian'ilay afatra krismasy 2024 nitadiavana ny fomba rehetra andotona anaratsiana tonga hatramin'ny fikasana ampifandrafin'ny sampiny kristianina momba io na ny hevitra taon'ny pejany ny filohan'ny nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga ajo andreny anarivelo izay nilazany fa kristianina ary mpino FJKM mantenany manameloka tanteraka ny fanimbazimbana ny filopitarika sy ny fiangonana ataon'ireo milaza fa mpanoana ny fitondrana mankery ny filoha Irakomi Andriamahasoa ary miangavy azy mba hivavaka ho an'ireo mpanenjika ihany koa hiajo andreny anarivelo ny fanenjehana ireo ray aman-dreny ampanahy ataon'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana ankehitriny izay taratra fa fiarahamonina tsy mazaka fahamarinana no misy eto hoy ny mpitandrana eo anivony FJKM lalina lavitra no ny resaka hoe fanenjehana filohana fiangonana anankiray na fanenjehana fikambanana eveka izay nanao fanambarana ihany koa lalina noho izay zany le hoe le raha hoe iceberg dia izay le mitranga ety fa lalina kokoa dia zao ny fiarahamonina misy atsika dia fiarahamonina mihamanda ny fisina fahamarinana tsy mazaka fahamarinana tsy resaka fivavahana ihany io fa natrany amin'ny ray aman-dreny na hatrany an-tsekoly sy ny sisa mampalahelo moa za mpanabe kristianina mpampianatra za koa mpitandrina fa mampalahelo indrindra ary tsy hitondra soan'ny firenena raha izay no ataotsika eto amin'ny firenena fa mila mamerina ny olona amin'ny fisin'ny fahamarinana tsy fahazakana fahamarinana fa ihany koa taratry ny fahampitehana sy ny fanapotehana ny fanabeazana eto amin'ny firenena izao zava-misy izao ho iatran'ny faneho-kevitra raha tany amin'ny 12 taona 20 taona lasa ny zavatra amin'izao fotoana zao tsy ho noeritreretintsika akory taloha ny communication verticale hoe rehefa ny lehibe any ambony no miteny tsisy adihevitra fa manaraka daholo ny rehetra fa rehefa nivoatra ny fiarahamonina mivoatra ny lazaina hoe fahalalana dia miditra ao anatin'ny communication horizontale itsika zany hoe afaka miteny daholo na iza amin'izay heverino marina mampalahelo aza raha ny sehatra hoe tambazotra tserasera ny mampalahelo indrindra dia izao ny adala ny stupide sy ny idiomo izy le mpanoratra Facebook anankiray izay no tena mife ny resaka serasera ao anatin'ny anina ka ny afatra amin'le izy angambany dia izao hoe feon-dakolosy ho an'izay milaza azo kristianina mitoera marina mitoera fahamarinana ary aza matahotra fahamarinana mampanany izy zava iseho eto amin'ny firenena raha izao no mitoy ireo no heverina ho mpampiavana indray no manao izay ampifandrafiana ny samy malagasy manao izay ampizarazara ny mpiray-tanindrazana ny afatra avy amin'ireo ray aman-dreny ampanahy izay natao hotoniana ho tsakotsakoana indrindra ho an'ireo mitonona ho kristianina ny hevitra ara-baiboly na hafatra io natory-teny io dia izao raisinao amin'ny maha ianao anao inona no tian'Andriamanitra ambara amiko indraindray azany mampalahelo mpitondra fivavahana ny tsy anjely mety misy fahalemena izy sy ny sisa fa tsy anjaranao manao hoe ianao ve zao dia ianao mba hiteny fa ianao sy Andriamanitra iny ka ny toe-posy ny toe-panahy ny toe-tsaina tokony ananan'izay milaza azo kristianina dia izao ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no mibaiko azy
Favokisany Andry Rajoelina fampanantenana pôkaty ny vahoaka malagasy ho ny mpanao politika sy ny sindikata amin'ity androany ity. I Andry Rajoelina izay milaza fa niakatra ny tahany Arikarena Faobe ary kasana tratratra ny amin'ny 500 izany amin'ny taona 2024 ity. Saingy tsy izay zava-misy ny mponina amin'ny andavanandro. Christian Dimpo mitatitra izay. Famokisana fampanantenana tsy tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy no talenta n'ity fitondrana ity ho ny mpanao politika Irany Kabary nataony Andry Rajoelina tamin'ny faraiky amin'ny 30 Desambra 2024 lasa teo. Tetikasa tsy lahara-pahamehana sy rendrarendra no mamaky an'ny mpitondra fa tsy ny famahana no marary mponina. Mampametra-panontaniana araka izany ny filazany Andry Rajoelina fa ny tombo ny tany Arikarena Faobe teto Madagasikara raha toa ka tsy misy izay tsy mikaikaika manoloana ny fantrana lalina izay iainany isan-tokantrano ny malagasy ankehitriny. Betsaka ny fampanantenana fa afaka lazaina hoe aotra faingo tamin'ilay fampanantenana reny zany no vita tao anatin'izay ranona voakan'ny Banque mondiale zao le faraparany teo dia ny hoe i Madagasikara no firenena voalohany manitra indrindra eto ambonin'ny tany ary le izy tsy resaka fotsiny fa tena hoe iainana zany rehefa mitety an'ity Madagasikara ity ianao dia tena variana zany fa tena potika ary tena hoe manitra tanteraka ilay malagasy tsy akilany milaza le mpitondra fanjakana fa miakatra ny Arikarena zay zany le teneniko hoe lay tontolo misy le mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy mihitsy no tsy mitovy satria rehefa mieno ny Andry Rajoelina miresaka ianao dia efa zavatra mahafinaritra ny azy no resahany anao toeram-pitsangatsanganana eny vato anao zavatra mahafinaritra zany hoe le mpitondra fanjakana sy ny miodidina azy zany ny azy efa tsy fahasahiranana ny azy ny olona ny fehefany amin'ny zavatra mahafinaritra ny azy no iezaka izany satria hoe mieritreritra zareo hoe miadany zareo afaka mandroba ny fireneny zareo afaka manao trafika rehetrarehetra zareo dia veriny koa fa miadana sala amin'izay ny vahoaka malagasy. Nanamafy ankilany ny teo anivon'ny sindika Fisemare fa any amin'ireo fotodrafitrasa fisehosehoana ivelany no nasongadiny Andry Rajoelina tamin'ny kabariny saingy tsy hita taratra tao anatin'izany ny fijerenany sosialim-bahoaka indrindra ny fampananana asa sy ny fanatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Ny vahoaka ray manontolo zany indrindra fa mipiasa dia ny andrandrany zay hoe kabary filoam-pirenena iresaka ny resaka sosialina zay indrindra fa ny karakara mampiasa zany. Ny lahara-pahamena aloha zany dia fotodrafitrasa zay sitrahany vahoaka amin'ny ankapobeny zany hoe na ny mpanana na ny atonontonony na ny fadiranovana. Ny tokony atao zany ahoana reny le hoe toeram-pitsaboana miankina fanjakana reny zany tokony atao maimaim-poana. Ny fampianarana tena tokony atao hoe maimaim-poana zany manomboka any amin'ny ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny farany ambony. Ny insécurité tokony jerena zany hoe vokatry ny tyle hoe tsy fandriam-pahalemana ty dia vokatry ny fahampiny emploi zany hoe zany le fampananana asa zany tena tsy ampy. Vao maka itombo sy amafy araka izany ny fandrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny noho izay tsy fahavonona ny mpitondra fanjakana amany olam-bahoaka sy ny tsy fahaizany mpitondra makalesina tamin'ireo tsikera efa nataon'ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena olom-boafidy sy ireo mpiara-momby nantoka avy any ivelany manoloana izay tsy fahaizana mijery izay tokony atao lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka izay. Ny kabary ny Andry Rajoelina ny faraiky amin'ny 30 Desambra lasa teo izay tsy nisy zava-baovao fa ireo fampanantenana tsy tanteraka nandritry ny taona 2024 ihany no nambarany ary nilazana indray fa ho vitaina amin'ity taona ity. Famonona ny mpiasa malagasy ny tsy fisian'ny fampiakarana karama nandritry ny taona maro hoy ny komity ombona ny mpiasa malagasy izay nilaza ny Shady Fanantaniana manoloana ny lahateny nataony Andry Rajoelina ny 30 Desambra teo. Tsy andrila anomboka ny fitakin'ny sindika sy ny mpiasa ary trotra hidina an-dalambe raha tsy misy ny fepetra raisin'ny fanjakana. Yves Richard. Vonon'ny fitondram-panjakana mpiasa malagasy raha tarafina amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha mpiasa-panjakana manokana izay isan'ny mampiodina ny raharaham-panjakana, hiarany raha matahora sy ny teritery samihafa indrindra anaty fotoam-pividianana, io tsy nazo fisondrotan-karama nandritra ny taona maro io. Dia mbola veriko indray hoe nandritra ny 5 taona nahazoana fahaleovan-tena tsy mbola nisy an'izany hoe tsy fampiakarana karama ao anatin'ny 3 taona 4 taona izany ho an'ny mpiasa-panjakana. Ka io eto dia milaza fa ny mpiasa-panjakana tsy anaky an'izany tsony fa tsy maintsy hisy ny fitakiany ny mpiasa-panjakana anio fandrotana ny karama ny mpiasa-panjakana io amin'ity taona ity satria
raha mahita ny fiakaran'ny vidim-piainana voalazako teo ny vidim-bary raha tsy lazafa-tsy zay fotsiny ka hoy za hoe tsy zavatra nandrasan'ny mpiasa mihitsiny a nyvahoaka malagasy mihitsy eny no zavatra namboariny ka io tsy maintsy mandray fepetra ny mpiasa araky voalazako teo dia tsy maintsy isy ny fitakinana io ary raha ilaina zany fidina nandalambe dia ho ataon'ny mpiasa malagasy zany raha ohatra ka tsy mbola manome fahafahapoa ny mpitondra amin'izao fotoan'izao tsy tokony misy antony tsy hanetsehana ny karama mpiasa malagasy indrindra mpiasa-panjakana ifanaraka amin'ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoana ho ny komity ombona ny mpiasa malagasy tokony manana ny fahafahana manao izany ny governemanta raha mahay mitantana maro toerana sy mahay mitady loharanym-bola ihany koa mety hiteny ny mpitondra hoe tsy manam-bola ny governemanta ka hoy izay hoe ny governemanta nge io governemanta io governemanta tsy mahay mitady vola tsy mahay manova ny arena voajanahary ho lasa vola ray zay ary governemanta tsy atokisany mpamatsy vola etsony izahay tamin'ny volana novambra ny kim ny teniny tahaky mihitsy ny hoe soloa io governemanta io fa efa tsy tapidalakale voapirofo zany taty amin'ny volana desambra dia ny teny ny FMI tsy azo ny vola 103 millions de dollars ny teny ny FMI tsy azo ny vola 100 millions de dollars zany zava-misy ka ho anay dia zay le izy anjara ny fanjakana no mitady ny vola hoentina manala ny fahasairana ny vahoaka malagasy tsy mipiasa mpanjakana samirery miantso mipiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina mondrina ny heriny ka iray feo amin'ny fitakiana marary mipiasa malagasy sy ny fanososena ny zony ihany koa ny komity ombona mipiasa malagasy fa nisy sondrotra zato ariary isaky ny kapoaka ny vidim-bary eny anivony ireo mpanjara eta-madinika eto andrenivohitra nahitana fitombona hatramin'ny zato ariary isaky ny litatra ihany koa ny menaka araka ny fanadiadiana fiakaram-bidy izay mbola hitohy hatrany indrindra anatin'ny fidirana amin'ny maitso ary ka anairan'ny mpanjifa ny fanjakana ijery vahaolana miazakazaka ny fiakarany vidim-bary eny anivon'ireo mpanjara eta-madinika eto andrenivohitra amin'izao fotoana nanomboka ny tapaka ny volana desambra hatramin'izao fiandohan'ny volana janoary izao efa mananika ny zato ariary isaky ny kapoaka ny fisondrotana nanarak'izay ihany koa menaka nahitana fiakarana hatramin'ny arivo ariary isaky ny litatra vary sy menaka aloha zao manahirana anay mpivarotra mihitsiny amin'ny resaka kiliary ny anay lasa sasany miova kilia hoe miakatra be le izy nefa zao izao efa lasa 50 sy arivo 100 sy arivo anatombo ary 100 mahery zany izy menaka zao ny amin'ny bidon zao misondrotra dia amin'ny litra koa misondrotra varotanay zao 500 sy 4 dia zao izy lasa 500 sy 7 dia 7 arivo menina aloha zareo miakatra be ny vidim-bary ho an'ireo mpanjifa izay tsy manana ny fahefa-mividy intsony amin'izao fotoana izao zava-dehibe io elanelam-bidy zato ariary isaky ny kapoaka io maro arak'izany ny voatery mifekibo ka mampiena ny kapoaka vidanga ny vidin'entany izay tsy ho zaky intsony ny fanazavana ka tokony handraisany fanjakana fepitra miakatra be mihitsy ila tsy takabidy tsony mihitsy amin'izao ka tena vidimy dia lasa telo sy tapany tena tokony jereo mitondra fanjakana ambony mihitsy aloha tena entana raha ohatra zao tsy ho vita tsony mihitsy tena misondrotra be zao vary ety aminay lasa misondrotra isanandro lasa miaina ny vary lasa miaina zanako zao roa dia isanandro amaraina zay malany fotelo arivo amaraina antsinay zany mba mila ampidinina vidina eo amin'ny vary fa entsakentsana kely maro ny vahaolana naroso mpisehatra ifehezana na analefahana ny vidanga ny vidin'entana saingy tsy hita ny fampiarany fitondram-panjakana azy hatreto lohalarana ny fanamafisana ny famokarana anatiny izay naizanaiza firenena manery-tany tsy maintsy miroso amin'izay anatrara n'ilay fahaleovan-tena ra-tsakafo ho antsika tsy misy politika amin'ny famokarana mazava sehoseho ihany koa ny fanaraha-maso ny vidin'entana eny an-tsena ka tsy magaga raha toy izao midangana ny PPN mitazapotsiny ny fanjakana ka ny vahoaka amin'ny mizaka ny vokany inany koa ntsika misainy toetivety ao anaty dokam-barotra foy ao aorian'izay tapany faharo ny fampahalam-baovao rehefa avy eo ary
efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline hanitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Yes. taverina somatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampalamba avao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasana ohatrany anatraka nahitana fitombona ny isan'ireo marary nampidirina hôpitaly teny anivon'ny hôpitaly Panjakana Achera nandritra ny andron'ny farany taona sy ny voalohan'ny volana janoary lasa teo araka ny tatra nataon'ny tompon'andraikitra eo an-toerana androany olona misa efatra no namony ainy raha toka tafakatra 720 sy 400 ireo niraisina antanana nandritra izay 4 andro izay Christian Dimby ny tombony isan'ireo marary nampidirina teny amin'ny hôpitaly CHU Chiera raha ny andron'ny farany taona sy ny voalohan'ny volana janoary lasa teo araka ny tatitra avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ity hôpitaly Panjakana ity androany misy 720 ireo marary nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina raha toka olona misa efatra tamin'izany no maty raha jerentsika ny antotanisa voaray tao amin'ny service des urgences zany dia miisa 720 ireo olona natao consultation ny raiky amin'ny telopolo sy ny ray janoary 20 no tsy maintsy no tazomina tato amin'ny hôpitaly na hoe no hospitalisena izany ary efatra no maty tato amin'ny hôpitaly raha toka telo kosa no maty tany ivelany ny accident responsabilité civile dia miisa efatra amby efapolo ny raiky amin'ny telopolo décembre lasa teo raha toka 7 izany ny ray janoary ny accident de la circulation kosa dia mitotaly folo ny raiky amin'ny telopolo décembre raha toka efatra amby roapolo izany ny voalohan'ny volana janoary niakatra ihany koa ny isan'ireo marary tratry ny aretina fanampoizinana ara-tsakafo sy ny fanampoizinana vokatry ny fisotroana zava-pisotro misy alcool raha ny tatitra hatrany ho an'ny tao amin'ny sampandrara famelomanaina kosa na ny réanimation médicale dia mitsinjara toy izao ny raiky amin'ny telopolo décembre dia raiky amby roapolo ny isan'ny consultation ary anakiroa no tsy maintsy no hospitalisena izany tao anatin'izany dia nisy lehilahy iray tratran'ny intoxication aiguë vokatry ny fiboboana zava-pisotro misy alcool ary vehivavy misa iray nisy ihany koa lehilahy iray ary vehivavy iray izay nanao tentative de suicide ho an'ny areti-pivalana na ny maladie diarrhéique kosa dia nisy vehivavy iray tratran'ny intoxication alimentaire izay ny tamin'ny raiky amin'ny telopolo décembre fa ho an'ny voalohan'ny volana janoary kosa dia 20 ny olona natao consultation taty amin'ny hôpitaly ary 5
no tsy maintsy no hospitalisena na notazoma ato amin'ny hôpitaly zany. Nisy lehilahy miisa 5 tratrany intoxication aiguë vokatry ny fiboboana zava-pisotro misy alcool, ary lehilahy miisa 3 sy vehivavy miisa 2 nanao tentative de suicide. Makasika ny reto mpivalanana dia lehilahy iray sy vehivavy iray no tratrany intoxication alimentaire. Toy izay sy zay zany ny antotanisa voaray ny 13 Desambra sy ny 2 Janoary. Ankoatra ny teny amin'ny hôpitaly Mpanjakana, nitombisa ihany koa ireo mararina monjo toeram-pitsaboana tsy miankina izay tafakatra 700 hatramin'ny 500 isa raha mikasika izay aretina fanapoizinana ara-tsakafo sy ny areti-pivalanana izay raha nitatitra tao amin'ity toeram-pitsaboana iray ity. Tovy amin'ny isa taona ny aretina mpahazo zany indrindra ty amin'ny faritra Iva aorinan'le fety na krismasy na taom-baovao dia ny areti-pivalanana zay ny tena besaka. Dia eo ihany koa le ratsy isan-karazany, ao le vokatry ny accident, eo vokatry ny amamona dia miady dia matetika moa zany le izy na le sakafo efa dila le datiny na le sakafo ratsy le fanamboarana azy sy araky ny tokony ho izy. Fa ny tena besaka zany matetika le mayonnaise. Le mayonnaise zany le fihinanana mayonnaise ny tena mahatonga le mandroso ny valana. Dia eo ihany koa zany le otrikaretina. Matetika zany idiran'ny otrikaretina le sakafo dia lasa miteraka fivalanana mandroso ny valana. Nandritra ny andro ny voalohany volana janoary lasa teo hatrany, olona misa 4 no nampidirina tao amin'ny sampana vody aina tao amin'ny hôpitaly CHUJR vokatry ny accident collectif teny Mandromena raha toa ka maty ny iray tamin'izy ireo raha nitatitra hatrany. Fa misy 3 farafahakeliny akoatra ny voalohany volana janoary teo ny andro sy fiasana fandraisaka raha eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity raha ny tety andro ny volana martsa ankalazana tahaka ny fetin'ny vehivavy ny fahatsiarovana ny zava-nisy tamin'ny taona 17 sy ny volana jona no betsaka andro sy iasana fa andraisaka rama. Manodidina ny 10 ny andro sy fiasana fandraisaka rama eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity raha ny tety andro no jerena. Taoriny ny voalohany volana janoary teo any amin'ny volana martsa indray vao isy izay andro sy fiasana andraisaka rama izay. Ny sabotsy 9 martsa fetin'ny vehivavy, ny 20 martsa fahatsiarovana ny tolony 17 sy 19 mbola sabotsy ihany io, ary ny alatsinainy ndraiky amin'ny 30 martsa Eid el-Fitr fetin'ny Mpino saingy mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny fikambanana musulmana eto Madagasikara. 20 andro aorian'iny fetin'ny Paska ka ny 20 aprily ny alatsinainy Paska. Isesy amin'ny volana manaraka izay ny andro sy fiasana andraisaka rama samihafa mandra-pahatonga ny volana septambra sy oktobra dia ny voalohany volana Mey ny fetin'ny As, ny 20 Mey Ascension, ny fahavalon'ny volana Jona Pentecoste, ny 7 Jona alatsinainy Pentecoste, ny 20 Jona fetim-pirenena Malagasy ary ny 10 ny volana Aogostra Assomption. Ny voalohany volana Novambra indray vao isy andro sy fiasana andraisaka rama ahora ny 15 Aogostra io ary ny 15 Desambra Noely. Na izany, ny filan-kevitry ny governemanta no hanapaka ireo andro sy fiasana andraisaka rama ireo amin'ny alalan'ny didim-panjakana ary voaka tsy ho ela raha ny tokony ho izy. Maresaka avy any ivelany dia olona misy 15 no namony ainy ary mahery ny 30 hafa naratra tany Nouvelle-Orléans vokatry ny herisetra nataona lehilahy iray teratany Amerikana ny aliny talata ivoalarobia teo. Tsy nisy resaka namakivaky tanatin'ireo olona nankalaza ny fetin'ny faran'ny taona niaraka tamina fiara tsy mataho-dalana ity lehilahy ity. Ny fampitifitra tamin'ny mpitandron'ny filaminana ity farany tao aorian'izay ary lavo ny mpitandron'ny filaminana. Nahitana sainam-pirenena ny fanjakana islamika tao anatin'ny fiaranentin'io navandoza io. Efa anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandron'ny filaminana ny États-Unis amin'izao fotoana ary isan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe inona no antony nanaovan'io lehilahy io famonoana ankitsirano tany Nouvelle-Orléans io. Atrandray ny fiarantsika tomoko lasy tomoko vava amin'ny tian'io ity sorana feny ianao nanjohatra amin'ny farany mamy fotoananao rahampitso amin'ny ora mazatra ny tenako sy ny ekipa ny fampalam-baovao mandram-piona dia mitomboan'ny fahasoavana.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.